Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refi Androndra kely dia miarahaba antsika rehetra izay manaraka ny fandarana amin'ny alalan'izao fahitalavitra izao indray ny tenako ankehitriny. Na aiza misy anao dia manasanao ino fa amin'ny alalan'izao fandarana izao dia afaka hiasa amin'ny fiainanao, afaka anao zavatra lehibe amin'ny fiainanao Andriamanitra. Mety marary ianao fa hoy aminao androany, Andriamanitra dia afaka manasitrana ny aretina rehetra sy misy eo amin'ny tenan'ny olona rehetra. Mety manana olana ihany koa ianao tena miantso anao ino fa amin'ny alalan'ity fandarana ity dia afaka izy vahaolana mahagaga tsy takatry ny saina ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mety anatina ady ianao dia afaka ny ampandresy anao Andriamanitra fa atsokanao tena ino fa io Andriamanitra le nahary ny tany sy ny lanitra, le Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy io dia izy no Andriamanitra afaka mampandresy antsika rehetra izay mino azy. Ayanao any koa izay matsapa hoe misy famatorana fanaratsy, misy asana devoly tena mampahory anao, manofo ratsy ianao amin'ny alina, taka misy manaloka anao foana, mety manofo ratsy ianao, manofo olona efa maty, dia hoy aminao androany, nanaraty ifandarana ity ianao fa tena mino aho fa ao anatin'izao fotoana izao dia afaka isy fanafana lehibe ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ho anao any koa izay matsapa hoe ho tambesarana ozina, maro ny fampianarana izay efa nentina tamin'ny alalan'ity fandarana iarahantsika manaraka ity. Maro be ny fampianarana nentina iteto tamin'izany, momba ny amin'ny ozina, momba ny amin'ny fanaratsy. Dia hoy aminao hoe raisy fahasoavana lehibe ao anao mihitsy, namezan'Andriamanitra sy ny toman'Andriamanitra anao azo zany fampianarana izany, fa anio aho dia sahako no milaza aminao fa afaka hitona fanafana lehibe eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ka isaonany lehibe ny tompo. Ankehitriny moa tsika dia amaky tenin'Andriamanitra anankiray izay voasoratra amin'ny bokin'ny Hebreo toko 1:10 manomboka amin'ny 9:9 dia izao no vaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Hebreo toko 1:10 ao amin'ny 9:9. Maro amintsika ny efa mandre na mahafantatra na efa ihany koa miaino izany tenin'Andriamanitra izany, kanefa ny androany dia mino isika fa manana teny omena antsika indray Andriamanitra, manana hafatra lehibe omena antsika indray Andriamanitra amin'ity maraina ity. Zao no vaky le teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Hebreo toko 1:10 ao amin'ny 1:10. Zao no vaky ny teny, ary nasara azy dia finoana koa no nandraisany anananaka rehefa mitsahajaza izy satria nataony fa matoky lay efa nanomeny teny fikasana. Avy amin'ny alalan'ireo tenin'Andriamanitra izay novakitsika teo ireo no etsika indray akana ny fampianarana androany. Mino anefany ry olona rehetra izay manaraka ty fandarana ity fa tena izy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao, ary zany mahatonga anazy samy teny aminao hoe manarany fandarana, mino zavatra ho ataon'Andriamanitra fa zao Andriamanitra izay toriana aminao zao dia le Andriamanitra tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Tsy miova ny heriny, tsy miova ny asa ataony, tsy miova ny fanasitranany, tsy miova ny famonjeny, ary tsy miova ny tanjony dia zao amonjy ny olona rehetrarehetra zay mino azy izy. Ka araky ny tenin'Andriamanitra vakitsika voalohany teo dia izao, mazava be mihitsy ny teny voasoratra eto fa zava-pona ny mampanompon'Andriamanitra ny olona, zava-pona ihany koa ny maha-kristianina ny olona, ary tsinotsinona tenin'Andriamanitra mihitsy izany raha ohatra ka tsy misy finoana ao anatin'ilay olona. Tena tsy afaka anoninninao amin'ny olona anankiray zay tsy mino Andriamanitra, na dia milaza fa kristianina raha izy, na dia mitondra titra hoe mpanompon'Andriamanitra raha izy, na dia mitondra anarana hoe mpivavaka raha le olona, dia hoy amintsika hoe tsy izany akoriny no zavatra lehibe ahafan'Andriamanitra mamonjy atsika, na ahafan'Andriamanitra manasitrana atsika,
na ahafan'Andriamanitra mamany olo atsika na hoe ahafan'Andriamanitra mitondra atsika makany fitenana mandrakizay fa androany de hitondra hafatra ao atsika hoe tena ilaina voalohany indrindra tian'Andriamanitra ho hita ao anatsika de isika mila mino fisiny isika, mila mino ny asany isika, mila mino ny heriny ihany ko satria zo ny tenin'Andriamanitra mivakitsika teo hoe raha tsy amy finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Zany hoe raha tsy misy finoana ao anatin'ny olona, raha tsy misy finoana mipetraka ao amin'ny fiainan'ny kristiana anankiray de tsisy ninona azon'Andriamanitra atao mihitsy. Manarakaraka ihany ko de izao, tsy misy dera, tsy misy fakasitrahana, na hoe tsy misy sitraka azon'Andriamanitra omena atsika mihitsy, na de hoe natsono zanany ary, na de natsony hoe olony ary isika, na de vidiny hoe mpanompony aza isika, kanefa antsika tsy misy finoana ao anatsika ao. Tsy misy ninina azon'Andriamanitra omena atsika. Ka ho anao ary zay manaraka ankehitriny de izao, ny andrasan'Andriamanitra voalohany aminao am'izao famaraparana atsika ny taona 2024 izao, satria afaka roa volana sy tapany eo de hifarana indray ny taona 2024. Ny fanontaniana petrako aminao de hoe tena mino fisin'Andriamanitra marina ve ianao, mino ny asany marina ve ianao, ary mino ny heriny sy ny falebiazany ve ianao, fa afaka mamonjy anao izy, afaka anasitrana anao izy, afaka hitona fanafahanao anao izy, ary afaka hitona anao any amin'ny fiainana mandrakizay. Tena mino an'izany ve ianao, satria hoe amintsika hoe izany no andrasan'Andriamanitra amintsika. Ka zao ary voalohany indrindra ary de hoe ny andrasan'Andriamanitra amintsika zany am'ty faraparan'ny taona 2024 ity de izao, mila manana finoana, mila manana finoana isika, satria tsy mety mantsy raha hoe mitondra titra hoe kristianina na mpanompon'Andriamanitra na mpivavaka isika nefa ny manompo Andriamanitra tsy fantatra, na hoe manompo an'Andriamanitra tsy fantatra ao ny heriny, tsy hainao ny falebiazana. Tsy mety raha ohatran'izany. Hoe mpivavaka hono le olona na kristianina izy na milaza fa hoe mpanompon'Andriamanitra nefa tsy fantany akory azy ny herin'le Andriamanitra ivavahany, tsy fantany ihany ko ny asa ataon'le Andriamanitra zay arahany. Tsy mety zany, satria zany natonga ny Paoly apôstôly nisy fotoana zay nilaza ao bokyny asan'ny apôstôly 7:20 manomboka 2:20. Asan'ny apôstôly 7:20 dia manomboka amin'ny 2:20. Rehefa namangy ireo kristianina teny atena i Paoly tam'izany fotoana izany, de natsikaritra sy nahita hoe reto olona reto de milaza fa mpivavaka, milaza fa manompo an'Andriamanitra, kanefa zavatra hitan'ny Paoly de tsy arakarak'izay akoriny no zavatra hitan'ny Paoly sy soratany ary nataony reto olona reto. De zao mihitsy moa ny afatra ny tenenin'ny Paoly tam'ireo mpivavaka ireo tam'izany fotoana. Asan'ny apôstôly 7:20 2:20 sy 3:20. Ary Paoly nitsangana ty ampovoan'ny Areopago ka nanao hoe ry lehilahy Ateniana, hitako fa mizavatra rehetra de fatra-pivavaka amin'ny Andriamanitra reo indrindra ianareo. Farany nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo de nahita alitara anankiray misy soratra, misy izao soratra izao: ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo de izany notoriako aminareo. Zany hoe rehefa nitory tany atena i Paoly, namango le olona tany Paoly de nahita ny alitara zay ivavahany, de tena gaga i Paoly apôstôly hoe tena tsy napoziko mihitsy reto olona milaza fa mpivavaka, reto olona milaza fa manompo an'Andriamanitra reto, kanefa ny alitarany ary de misoratra hoe ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra. Zany hoe manompo an'Andriamanitra ihany izy fa tsy fantany Andriamanitra ivavahany, tsy fantany le Andriamanitra arahany. De zay natonga le olona tsy fantatra le Andriamanitra fa de ho anazy ity alitara ity. De hoy Paoly tam'ireo mpivavaka tao atena tam'izany fotoana hoe na ny Andriamanitra ivavahanareo ary tsy fantatrareo de ahoana moa zany? Zany notoriako aminareo ankehitriny hoe mila mino an'Andriamanitra velona ianareo.
ry olona rehetra zay mahita ankehitriny. Mitonanao a voalohany indrindra aloha am'izao fiandohan'ny fandarana izao de ity. Ny andrasan'Andriamanitra amitsika voalohany indrindra am'ty faraparan'ny taona ity de hoe amitsika aloha mino ny fisin'Andriamanitra ianao. Mino fa tena miasa Andriamanitra. Mino fa manana ny heriny sy ny fahalebiazana ihany koa io Andriamanitra io. Tsika tsy mety raha ohatra ka misy taka izany ao anatsika eo, takan'reto olona zay hitan'ny Paoly tany atena hoe lasa fampivavaka, milaza fa manompo an'Andriamanitra kanefa tsy fantany akory ny Andriamanitra zay vavahany. Ary zany ny olana mipetraka be dia be amin'ny olona maro am'izao fotoana izao. To miditra ao am-piangonana ihany izy, to mitondra anarana hoe mpivavaka ihany izy, to mamaky baiboly ihany izy, fa zavatra tsikaritra sy hita ty zao, tsy matsapana inona inona, tsy mahita vokatra akory, tsy mahita asa lehibe ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, satria ny antony dy zao tsy fantany le Andriamanitra ivavahany, ka rehefa tsy fantany tsy afaka hipetraka ao anatiny mihitsy ny finoana. Rehefa tsy fantany ankoa le Andriamanitra zay vavahany de mazava be mihitsiny fa tsy fantany ny heriny sy ny asa izay ataony. Tendrina no hitomako anao hoe miandry antsika Andriamanitra mba hanana finoana. Na ihany koa manompo an'Andriamanitra ianao fa saingy tsy mino fisiny, tsy mety amin'Andriamanitra zany. Izay manatona an'Andriamanitra ozy de tsy maintsy mino fa misy izy. Raha ianao andeha hivavaka, hanompo an'Andriamanitra hitondra ny olanao, hitondra zava-manahirana anao, hitondra ny etaetanao sy ny fandrinao, de miantso anao ako, mino ianao fa misy Andriamanitra. Misy izy ary afaka hamonjy anao. Maro amin'ny kristianina no manompo an'Andriamanitra fa saingy tsy fantany mazava tsara ny amin'ny Andriamanitra zay tompony. Maro be amin'ny olona kristianina ho iaho no tena hoe manompo an'Andriamanitra ihany izy, fa tsy fantany mazava tsara ny amin'ny Andriamanitra zay tompony. Tsy fantany tsara mihitsiny ny heriny, ny asany, ny fahalebiazany ary ny famonjena zay ataony. Ary zany mahatonga olona be dia be lasa misalasala izy. Ary ohatrany tsy matoko hoe raha hoentiko anatrehan'Andriamanitra ve ty olako ity, raha hoentiko anatrehan'Andriamanitra zao ty adiko ity, tena vovany ve, ho raisiny an-tanana ve, amonjy avy ve izy. Ry havanao, mahatonga ny olona tahaka izany ihany koa de ity tsy azo ny antena, tsy azo ny antoka tsara ny fisin'Andriamanitra sy ny asany. Tena tsy azo ny antoka tsara ho iaho ny fisin'Andriamanitra sy ny asany. Ny titra de misy, ny anarany hoe mpivavaka de tena misy tokoa, fa saingy izao ny finoana de tsy misy mihitsy. Ary zany ny akamaroan'ny olona am'izao vaninandro zay misy atsika izao, am'izao vaninandro iainantsika izao, de hoy amitsika zay manaraka ankehitriny manao hoe ekeko fa maro ny adinao, ny olana ansedrainao tam'ty taona 20 ity. Maro amitsika tam'ty taona ty mety nisy tantara tena nampalahelo mitranga teo amin'ny fiainanao, mety rava ny tokantranonao, mety tam'ty taona ty nampirafy anao ny vadinao, mandraky ny ankehitriny mety mbola manana olana ianao amin'ny tokantrano misy anao. Ekeko tam'ty taona ity dia latsaka ny ara-panahinao no ninona noho le tsy finoana lehibe mipetraka atao anatinao ve. Mety tam'ty taona ty koa rava ny asanao, tsy manana asa anao ankehitriny, mety rava ny fiainanao. Na tam'ty taona ty ny tena natsapanao hoe tena nangidy ny fiainanao, am'izao fotoana zao ary tsapanao mihitsy hoe milatsaka, tsy taka ny tahialoha ny fiainanao, kanefa ny mbola ampanantenanao aho. Raha mino anao fa am'izao faraparan'ny taona 2024 izao dia mbola afaka many olanao Andriamanitra, afaka mbola narina ny fiainanao Andriamanitra, mbola afaka tena hoe andasitrana anao Andriamanitra, de hoy aminao zay manaraka tena afaka izy tantara lehibe, tantara tsara sady mahafinatra ho ataon'Andriamanitra ny fiainanao am'izao faraparan'ny taona izao, ary hoentin'Andriamanitra hitsenany taona 2024 amin'ny fifaliana sy ny fiadanana ianao. Afaka hitranga eo amin'ny fiainanao zany, satria nahoana tsy ny tantara nenanao maly na faky maly na fiandohan'ny taona na tamin'ny tapatapaky ty taona ity no amaritra ny fifaran'ny taona sy ny fiandohan'ny taona vaovao, fa afaka izy tantara tena tsara sady mahafinaritra ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mino aho fa eninao tsara ary mivakitsika le tantara ny Sara teo hoe na i Sara aza
de finoana nany akeny fa mbola afaka hitoejaza izy. Zao volazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Hébreux toko 1:10 zay vakitsika teo. Na de saraza ozy de finoana koa ny nandraisany hery anananaka rehefa nitsajaza izy satria nataony fa mahatoky lay nanomeny teny fikasana. Na de saraza de finoana ny nandraisany hery anananaka rehefa nitsajaza. Zany hoe ny tantarany Sara de izao, raha maolombelona raha ratsiansa tsy miteraka tsony Sara, satria voalazan'ny baiboly efa nitsatra tamin'ny fombam-behivavy efa 70 taona tam'izany fotoana zany Sara vo niteraka. Raha 70 taona izy no niteraka de mazava be zany fa teo amin'ny fotoana niteraha Sara io efa fotoanan'ny olona tsy tokony hiteraka intsony. Tsisy vehivavy 70 taona hoe mbola afaka ihany ko hoe anena andatsaka zanaka indray, ary tena marina de hoe tsisy olona 70 taona ka mbola afaka hipetraka zanaka ao anatin'ny tsanjanany. Fa zavatra lehibe indrindra ambaran'ny baiboly eto hoe na isaraza de finoana no nandraisany hery anananaka. Finoana nandraisany hery anananaka indrindra mahatokana amin'ny taonantsika rehetrarehetra hoe aoka tena anana finoantsika, aoka tena isy finoana mipetraka ao anatsika, aoka tena isy finoana lehibe ao anatsika am'izao faraparan'ny taona 20 izao, satria zany no tetiavin'Andriamanitra amitsika, zany no andrasan'Andriamanitra amitsika ihany koa. Be de be ny olona hoy aho kristianina tondra anarany hoe mpivavaka fa saingy tsisy finoana ao anatiny aho. Taka andreo mpino tany atena zay nytenen'ny Paoly mafy, taka andreo mpivavaka tao atena hoe tena mampalahelo hoe tsy fatany akoriny le Andriamanitra ivavahana. Izany mahatonga ny sasany be de be ny olona am'izao fotoana zao milaza fa mpivavaka fa tsy satsony izy ande hivavaka na andohalika eo anatren'Andriamanitra mihitsy ny Andriamanitra ô manana olana na marary na misy ady amin'ny fiainako ka mpavinjeo tsy sa mandohalika hivavaka tsony izy, tsy sa tena manana faharetana hitady an'Andriamanitra hitondra ny olana izy na hitondra ny zava-manahirana anazy. Misy ndray raha taoninao izy hoe vavahy satria mitondra olana mpanompon'Andriamanitra, mitondra ny zava-manahirana azy, mitondra ny adiny, de rehefa mampahery azy ny mpanompon'Andriamanitra hoe mavavahy ianao, eto anatren'Andriamanitra ny adinao. Fa tena raisiny takony hoe zany ve zavatra ataon'ny mpanompon'Andriamanitra, zany ve ny ampirisian'ny pastera ao ataoko, lazainy fa hoe tsy zany ny andrasako zao. Tena tsy fantany Andriamanitra ary tsy nony ny famonjena ataon'Andriamanitra ka mahatonga an'le olona taka izany. Ry havanao, tsy tena fantatry le olona loatra Andriamanitra ivavahany, ary tsy mino izy de lasa tsy mivavaka izy fa aleony miaina tsimo na miaina varatra na miazakazaka mitady famonjena tseroa aloha mba atonga anazy handray vahaolana, atonga anazy hitady famonjena na hitady fanampiana ihany koa. Satria ny olona tena mahafantatra fa misy Andriamanitra, ny olona tena mahalala ihany koa ny Andriamanitra ivavahany, mahafantatra ny heriny sy ny asany de izao. Raha fantatry le olona io Andriamanitra zay tompony io ary mino fisiny izy de afa kely mihitsy zany olona izany. Tsy mety mihitsy am'izany olona zany raha tsy metehitra amin'Andriamanitra izy, tsy mety am'izany olona zany raha tsy miankohatra eo anatren'Andriamanitra ary ankina amin'Andriamanitra foana izy ary fantany fa misy vahaolana foana ao amin'Andriamanitra. Ohatra am'izany zao ny tantaran'i Jakoba any amin'ny Genesis toko 2:30 any. Jakoba zao de voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe nahazo afatra tamin'Andriamanitra izy fa tsy maintsy miverina indray mody any amin'ny tany zay niaviny. Ny zavatra fanta Jakoba nefa de izao, ny antony tonga anazy niala tao amin'ny tany zay niaviny, nilefa niala tao amin'ny ray aman-dreniny ka nanana tamin'ny Esau ralany izy nanana olana lehibe tamin'ny Esau izy, ary Esau tamin'izany fotoana izany de voniny ary fofony ny Jakoba mihitsy. Kanefa nefa tany amin'ny toerana tany amin'ny misy any Labana tany izy de voalazan'ny tenin'Andriamanitra nampakainy Labana izy, ny vadipitokisana matetika tamin'ny Labana. Vokatra zany rehetrarehetra izany de izao, nanapa-kevitra Jakoba tsy maintsy mody any amin'ny tany niaviko tsy maintsy mody any amin'ny ray aman-dreniko tsy maintsy miala eto amin'ny Labana satria mivadipitokisana matetika, mametsifetsy, manao-baky Labana. Nefa n'izy mba niasa mafy tamin'izany fotoana zany Jakoba, tsy maintsy hody izy. Ny tao an-tsainy de izao,
raha ota izy Esau amono azy, raha ota izy sao matiny Esau. Fa zavatra nataony Jakoba de nanao nametrapetraka karazana tetika ohatrany hoe mahomby raha maha-olombelona, nozarainy daholo ny fananany, nozarainy daholo ny mpanompony, nataony toko vitsivitsy reny de nalefany mialoha azy. De zao ny tao am-pony Jakoba sy tao an-tsainy hoe rehefa mahita andreny angambany Esau de mba ionona ny fatezerany ka tsy amono ahy izy. Fa voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Genesis ao hoe rehefa lasa daholo reny ka tafitany rano, Jakoba reny sisa no mipetraka teo, izy reny sisa no nitoetra teo. Fa zao voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa teo Jakoba de oso ny tenin'ny Genesis toko 2:30 anao nge vakitsika kely zay afatra izay Genesis toko 2:30 dia eo amin'ny andininy fa 5:20 dia Jakoba reny sisa nitoetra teo, ary nisy le anankiray nitolona taminy ambara mampazava ratsy ny andro. Ary rehefa hitany fa tsy naharesy azy izy de notendreny ny fotopeny ka nivita vika ny fotopeny Jakoba raha mbola nitolona taminy izy. Ary izy avelao ande fa efa mazava ratsy ny andro, fa io kosa Jakoba tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao ah. Ohatry zany ny olona mahafantatra ny fisian'Andriamanitra ary mino fa tena misy zany Andriamanitra zany. Raha manana olana izy, raha manana ady izy, raha misy zava-manahirana anazy de ny ataony de izao, tena mino izy fa hamonjy azy Andriamanitra de izao, tsy amelany Andriamanitra raha tsy mamonjy azy. Taka nataony Jakoba na de nisy hoe nisy karazana vahaolana hita maha-olombelona raha nataony hoe nizarainy toko vitsivitsy ia teo ny fananany, ny ondry amanosiny, ny omby, ny mpanompo, nozarainy toko vitsivitsy ireny. Fa rehefa nalefany reny tsy natoko Jakoba hoe ireny ve de afaka ampionona ny fatezerany Esau, ireny ve de atonga ny Esau tsy amono antsony. Fa rehefa izy reny sisa mipetraka teo de voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy nivavaka izy, nadohalika niatso an'Andriamanitra izy. Ary zao mihitsy ny teneny Jakoba hoe tsy avelako andeha ianao, ohatry midika le teniny hoe tsy amelako ianao raha tsy mitany fiainako. Hoy ateo manao hoe raha fantatry ny olona hoa fa misy Andriamanitra, raha fantatry ny olona hoa fa tena mahery Andriamanitra, raha fantatry ny olona fa miasa Andriamanitra de tsy amelany zany Andriamanitra raha tsy mamonjy azy, tsy amelany zany Andriamanitra raha tsy mamany olany, tsy amelany zany Andriamanitra raha tsy manasitra anazy. Ka ho anao zay manaraka ty fandarana ity, itsoro vavolombelona kely amitsika zao, entiko manaprofo amitsika hoe rehefa tena misy finoana ao anatin'ny olona anankiray, ao anatin'ny kristiana anankiray, ao anatina mpivavaka anankiray de misy zavatra magaga tsy takatry ny saina ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Nisy lehilahy anankiray vao niona tamiko ny amin'ny hazo maty eo. Io lehilahy io tamin'ny volana janoary no niona tamiko izy nangataka vavaka. Izy tamin'izany fotoana zany de niteny tamiko hoe marary, tonga tao amin'ny fiangonana misy anay izy tao ndrora kely hoe hivavahana, nifady hanina tao mihitsy izy ary nijanona tao na nialina azy. De nanatona io lehilahy rehefa rivarivo mba mila vavaka pasteur ao izy, fa marary ah. De nivavaka ho anazy teo ako, nandidy ireo karazana aretina ho hiala tamin'ny tenany. Za tena mino fa mba mahalosoa Andriamanitra, misy Andriamanitra, mpanasitrana Jesosy tompo. De nivavaka ho anazy teo, noroanako io fanaratsy tao ambadiky le aretina. De tsodrano azy hoe sitranao amin'ny anaran'i Jesosy ho afaka ny aretinao rehetra. Ary natonga ny lehilahy nefa ny kay zany tonga nafady hanina sy nivavaka tao, niteny tamin'ny dokotera fa simba ny avokavokany, marary ny reny anankiroa ary tsisy hevitry intsony fa nomen'ny dokotera taratasy izy hoe vidio ty fanafody ty de minana anao voaloboka sisa zay ho nitoro-hevitra ny dokotera mba hampatezateza kely ny andronao. Tena nitomany teny hatreny vady aman-janany izy. Ny vady moa de niteny mafy anazy any ko satria somary manao atsiramina, manao mpitotofanom-pony izy, de niteny mafy anazy le raha matovadiny hoe zay ataonao sisa fa tsy mateny anao tsony ah. De nataony hoe ndeha hiatoraka amin'Andriamanitra, ndeha hivavaka amin'Andriamanitra fa tsy hitako tso zay sarangotiny. Ary ny tao am-pony de hoe zaranga tsy vidy aty fanafody ty tsony fa raha sitrany eo ako de ny vola rehetrarehetra tokony hividianako fanafody omeko le mpanompon'Andriamanitra ny vavaka anahy. Zay zany fanamby napetrany. Ary tena hitaka hoe ohatra ny Jakoba mihitsy izy hoe poritra de poritra, tsisy azo zay teherana, tsy azo zay ankinana intsony, tsisy afaka hamonjy intsony. Fa dokotera efa niteny fa simba ny avokavoka, simba ny ray anankiroa, teny fafahana teo izy. Zavatra nampahery de zao ry havana. Vao tamin'ny hazo maty izy niantso anahy hoe tena makanesa,
tongava ty antranonay ianao fa nisy zavatra nateneniko tamin'Andriamanitra zay tsy maintsy ataoko aminao ary atao amin'ny tranoko ny tiako anantanterana ilay izy efa ela kely any izy niatso anahy fa tsy afaka nakany amin'ny tranony aho fa tamin'ny azo mateo aho tonga tany an-tranony tany de nijoro vavolombelona tamiko izy ohatr'zao nge ny aretiko izy ohatr'zao zavatra nitranga tao amin'ny fiainako tamin'ny fotoana fa tsy lazaiko aminao fa de hoe narary fotsiny aho fa ohatrohatr'zao izy fa ankehitriny aho izy nomboka tamin'ny volana janoary ka hatramin'izao sitrana tanteraka tsy manino intsony aho fa ity pastera izy ny vola tokony hividanako fanafody zay nytenany dokotera hovidiko a omeko anao ty vola ity de zao nyteneniko nanontaniko aloha tena sitrana ve ianao a tsy maninona ntsony a pastera izy salama be a voninahitra ho an' Jesosy Kristy de ohatr' zany hitomako anao sy atsoko anao androany mino ianao fa afaka manasitrana Jesosy afaka mamaolana Jesosy afaka mampandresy anao izy afaka mampitsahatra ny adinao afaka ampilamina tokantranonao afaka mare olana rehetrarehetra zay mampiady sainanao hoe tsy vavahako itsony a maha-olombelona farany de izao miantso atsika rehetrarehetra mino anko fa raha manasitrana izy mamany olatsika izy ary afaka hitona fanafana ao atsika ihany ko amin'ny asana fanaratsina ny devoly de mino ianao fa asan' Jesosy ary aina tao ihany ko hitondra atsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay tamin'ny herin'ny androany tsika teto raha nitona afatra ny mpanompon'Andriamanitra hoe afa noho ny mazatra no afatra nentina teto hoe raha tsy ateraky indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra de mino anao an'izany fa ao ambadiky zao fiainana mandalo izao de mila teraky ianao mbady vanao fiainana mandrakizay no mandrakizay ka ho atsika rehetrarehetra raha tsy mino fisian'Andriamanitra ny olona raha tsy mino ny asa ataon'Andriamanitra ny olona raha tsy mino ny herin'Andriamanitra ny olona ataon'Andriamanitra hoana azy nitona ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay ka hoy amintsika tena zavatra lehibe voalohany indrindra andrasan'Andriamanitra amintsika de tsy hoe titra tsy anarana hoe mpivavaka na hoe mpanompon'Andriamanitra fa ny andrasan'Andriamanitra amintsika de mino venao fa misy Andriamanitra raha mino mantsy ny olona fa misy Andriamanitra tsy sahanota izy raha mino ny olona fa misy Andriamanitra de tsy sa anao tsintsinina an'Andriamanitra izy raha mino ny olona fa misy Andriamanitra ka misy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra de sahiankina amin'Andriamanitra foana izy taka n'le lehilahy zay nitsoroka avolombelona teo hoe narary mafy izy ary ny dokotera de efa niteny mihitsy fa simba ny avokavoka simba ny rayany fa noho ny mivavaka natao de saorana lehibe Jesosy fa sitran'izany lehilahy zany ny voninahitra ho an'Andriamanitra ray ho an' Jesosy Kristy ho an'ny fanamasina ireriany miantso anao ako minotaka sara minotaka n'le lehilahy zay nitsoroka avolombelona teo fa afaka izy zavatra magaga tsy takatra saina ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ankehitriny azy melohan'ny vavahako atsika izay manaraka ankehitriny de izao itona filazana aloha za filazana voalohany de io misy lara telefona afaka ifandraisanao aminay mpanompon'Andriamanitra mety mila vavaka ianao na mila torohevitra ianao na te eo aminay manokana de misy ny numéro telefona ifandraisanay aminao aza misalasala miantso anay amin'ny fiangonanareo fiandrona kely any ko nefa dia misy ny fotoam-bavaka isaky ny atalata sy ny alakamisy dia manomboka amin'ny 2 ora sasany ireo fotoana ireo dia misy ny tenin'Andriamanitra fa isy ny vavaka fanafana lehibe izay ho atao ho an'ny olona rehetra izay tonga ao zany hoe tena fotoam-panafana manokana mihitsy zany ny atalata sy ny alakamisy fa ny alahady any ko nefany de misy any ko ny fotoam-bavaka zay atao manomboka amin'ny 7 ora amin'ny 7 ora amin'ny 1:10 ary amin'ny 2 ora sasany tolakandro re fotoana inefatra ireo isaky ny alahady de ity afaka mamonjy ianao ny anankiray am'ireo na ozy anao hoe sasa de amonjy maraina no amonjy ariva tsy maninona mihitsy fa isy ny taridalana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isy mivavaka manokana zay ho ataonay aminao ary ny fotoana lahady eo ko de isy afaka anaovana vavaka fanafana manokana mihitsy ny anao raha mila ao zany ka manasa anao zay tongava fa zay olona tonga atao de andray fahasoavana avokoa ka ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany ankehitriny de hivavaka ho atsika ary aho mbola veriko ihany fa raha tsisy finoana de tsy misy azon'Andriamanitra atao fiainatsika apetrao ny finoana tananao ary raha ao anatina olana ianao ary ho anao any ko nefany raha marary ianao de apetrao faritra marary anao tananao fa hivavaka isika Andriamanitra raiko tsara indrindra zay any an-danitro misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy eny amin'ny teninao ankehitriny dia misaotra satria nampianatra anay nao mba hanana finoana izahay niza olona mametraka ny tanany eo amin'ny fony manana olana misy zava-manahirana treny
amindro fo izy Andriamanitra. Ndrizana izy marary amiko ka mametraka ny tanany amin'ny faritra zay marary azy. Jesosy mamindra fo aminy ianao kasitrano izy. Didina ny olana rehetra, didina ny loharanona rehetina, mitsahatra amin'ny anaran'i Jesosy, migala ny olana rehetra ary mifarana tanteraka. Tsy ho am'izao olona izao tsony, miala amin'ny tokantranony, miala amin'ny asany, miala amin'ny ara-bolany, ary didina ny fanaitainana ao anatin'ny nofo, mitsahatra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofina rano, sitrana marary, mivany olana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny finoana mitenenako an'izany. Amen. De samy ho tain'Andriamanitra toko. Mirafy soa antsika rehetra. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refi, Androndrakely.